avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Nandray fanapahan-kevitra mivaingana ho famahany ireo olana sedrain'ny mpianatra n'Universitén'ny Toliara. Filoham-panjakana nandritra ny fididiany tao Toliara androany. Manomboka miharihary ny fikatsahana tombotsoa manokana ataon'ireo olona sasany manodidina ny filoham-panjakana ka mila mailo mpitondra ho ny cercle de réflexion des élites de Madagascar androany. Mbola nitamboka karama telo volana voalohany taona 2022 ihany no voarainy ny ankamaroany ireo sefokotany eto Antananarivo renivohitra sy manodidina. Anatin'izao famaranana ny efa bolana voalohany taona 2022 izao. Tokony hatsaraina ny assistance médicale omen'ireo atleta malagasy mandritra ny fifananana ara-panatanjahantena. Ho ny mpitsabo isorohana ny famohizana aina manoloana ny trangana hafatesana mpanao miraingiray tany Ambanja Omaly. Anovelany nazo filazana fanairana momba ny tsunami indray ny firenena Japonais taorian'ny horohorontany ny tranga tao amin'ny ranomasimbe ny Pasifika androany ny Antsipriandreo. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny arahaba tomboky lasy tongovavy manasano ihany koa. Anaraka ny Antsiprian'izay akondian'ny filoham-panjakana tany amin'ny tapany Atsimonosy avy hatrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Nanamarika ny dian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara tao Toliara androany. Amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mivaingana ho famahany ireo olana sedrain'ny mpianatra n'Universitén'ny Toliara. Eo koa ny fandraisana ny fanampiana ara-tsakafo avy amin'ny fanjakana Amerikanina ary ny fitsidiana ny EPP tao Besako Bono Melizé Toliara. Ankoatry ny fametrahana rano fisotro madio, ny famatsiana aterineto maimaim-poana ary ny fanomezana fitaovana ara informatika dia nahazo fiara fitateram-bahoaka manokana ihany koa ny mpianatry ny Universitén'ny Toliara avy amin'ny fitondram-panjakana. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ihany koa fa efa miroso ny fifampidiniana momba ny fampiakarana ny vatsim-pianarana sy ny fanamafisana ny lafy ny fampitaovana ho valiny etaetany ireo mpianatra nandritra ny fihaonana teto Manday androany. Ny boursa zany efa mandinika azy zahay ao. Lasa aloha kely fotsiny anakaty zay tsy asaiko miannonce azy satria araka ny teniko za tsy tia manao kobakambava fefa nisy étude technique nisy équipe efa niara-miasa ao ministère sy ny ministère ny finance nandinika an'io ny ampiakatra ny boursa tsy betsaka satria tsika tsisy vola. Ampiakatra azy 20 isanjato ny boursa, 30 isanjato ny équipement. Nisongadina nandritra ity fitsidiana ity ihany koa ny fandraisana fanampiana ara-tsakafo milanja 10,000 taonina natolotry ny fanjakana Amerikanina ho fanampiana ireo olona tratran'ny haintany any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara manodidina ny telo hetsy. Nanamafy ny filohan'ny fanavaozana fa pirofo ny fisokafan'ny Madagasikara amin'izao tontolo izao sy ny fahamatorany ny fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina izao hetsika izao. Tena ngamba dia ny fisaorana ny gouvernement américain sy ny vahoakany Amerikanina satria ny anjareo moa ny vahoaka tena izay manome an'ireny fanomezana ireny dia misaotra ihany koa ny PAM izay efa amataona ny maro ny asa taty Madagasikara no manampy antsika manampy ny vahoaka antsika miatrika an'io kere rehetra aty amin'ny faritra atsimo io. Ny manaraka an'izay zao
zao androandroany zao zany fanamariana ary zay ny anisan'ny tongavako ty fanamariana amin'le zavatra teneniko isanandro ny fisokafana amin'ny firenena rehetra ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rehetra raha vao ny vahoaka malagasy no apetraka eo aloha raha vao ny vahoaka malagasy no mahazo tombotsoa dia zay ny tongavako teto ny fahavononana indrindra ny ara-iasa amin'ny fanjakana amerikanina fanampianan'ny Madagasikara, fanampianan'ny vahoaka, fanampianan'ny firenena eo amin'ny asa toy izao famonjena fanampianan'ny vahoaka izay kerea fa indrindra ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Tsy adino ny filoha ny fanavaozana ihany koa ny EPP Besakoa, sekoly nanomboan'ny nianatra tamin'ny fahazazany. Ankoatra ny fandraisana mpampianatra FRAM ho mpiasam-panjakana eo anivon'ity sekoly ity, dia nanolotra fitaovana ho an'ny sekoly ihany koa izy, sady nanome toromarika momba ny fanarenana ireo efitrano simba sy fananganana trano fianarana vaovao. Ao anatin'izay fampandrosoana ny ilany atsimo no satrany indrindra ny Toliara. Foto-drafitrasa maro no natsanga ny Toliara malina ny filanimponina rano fisotro madio. Foto-drafitrasa mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy borne fontaine ray na roa isaky ny toerana. Misy robinet maro ihany koa hanamora ny fizarana rano any any toerana. Ka eto Andriatsilavo. Ho famahana ny olan'ny rano fisotro madio ao Toliara, natsangana ny rafitra famatsin-drano mihodina amin'ny herin'ny masoandro, ahitana forage, pompy sy ny bendrano manana adiry 10 metatra toratelo ho fitahirizana rano amina toerana tsirairay. Napetraka ny borne fontaine iray na roa isaky ny toerana. Misy robinet maro hanamora ny fizarana rano. Mpianatra misy 5,000 araka izany no misitraka rano mivantana ho Manday, ary mponina manodidina ny 7,000 no misitraka izany ao Besako sy Betany, izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo. Tsy hijanona eo, mbola hitohy ary hitatra amin'ny toerana sy ny faritra maro ny foto-drafitrasa tahaka izao, hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Be da be izy io eto Tsimandrefana, misy karazany, misy miaraka amin'ny Banque Mondiale ny projet mionjo izay mitotaly any amin'ny 7,100 ohatran'izao manerana ny faritra Tsimandrefana. Vao avy nitokana ny any amin'ny faritry ny Ankazoaby zao zahay mikasika ny tony, fa ny any amin'ny sasany any andovana vola kely maka amin'io, fa ty amin'ny mampianatra azy tsy andova-bola mihitsy ty, fa rano fisotro natokana ho an'ny mpianatra hanamorana ny asany eto. Ataovy maromaro ny ohatran'izao Madame la Ministre mba hanomezantsika rano ny Malagasy. Nojerena manokana teto ny fanitarana ho an'ny filanimponina izay mifanaraka amin'ny fitombon'ny mponina isaky ny faritra. Tanjona ny anome rafitra rano fisotro madio maharitra, manome vahaolana mivantana ho an'ny mponina. Ny fampiasana angovo azaovaozina izay manamafy ny faharetan'ny asa sy ny fitsitsiana. Tratra ireo tanjona napetraka izay metraka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny fanatsarana ny fanavaozana rano fisotro madio sy azo antoka. Izay ny akondian'ny filoham-panjakana tany amin'ny ilany Atsimonosy, fa tsy maintsy hojerena ny fomba rehetra nodinana ny fitrandrahana gazy ao Ankilika Maboboka distrika ny Sakara. Mandra-pisian'ny orinasa anao ny fitrandrahana ara-industrialy araka ny songadina, nadritra ny fidinan'ny fotony izay nataon'ny filoham-panjakana sy ministry ny Harena Kibontany tany an-toerana. Antaona 2024 no nanomboka ny fiaraha-miasa teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa mpitrandaka tamin'izany fotoana, ary ny taona 2022 no nisy ny découverte voalohany katombanana hatramin'ny 520 miliara metatra toratelo ny tahirin'entona any an-toerana. Afainganana ny fampandehanana io amin'izao fotoana ary isan'ny tanjona ao anatin'izay ny fampositrahana jiro ny toerana maro any an-toerana. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Zay zany no réserve de gaz sec hitatsika amin'io vovona gazy misy anankiroa hita teto Maboboka fa raha ataontsika hoe hoeritreretina dia tsy maintsy mbola mangady na manao forage folo fanampiny zay vao tena ahafantarana ny ataontsika hoe ny tena quantité ny réservoir de gaz misy ao ambany ao. Fitondram-panjakana sy ny ministère moa dia miezaka amin'izao fotoana izao
mitady ny fomba rehetrarehetra ny ataontsika hoe ampiasaina reo otrikarena zay ananatsika zay ataontsika hoe mety hoe mipetraka fotsiny fa amin'izao fotoana zao dia ilaitsika ny manao an'ireny zavatra reny mba ho azoona ny fampandrosoana ny zavatra hita teo moa zany dia azo avadika ho herinaratra ny gazy misy ny groupe électrogène mandeha gaz zay fahitantsika teo dia zay ny zavatra zany satria anisan'ny programam-panjakana ny fananana herinaratra fananana angovo zay ahafahan'ny olona mivelona na ny amin'ny mampiasa na tokantrano na ampiasain'ny orinasa zay no atao hoe fanavaozana. Fiazakazaky ny raharaham-pirenena sy ny politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tombontsoa no hinamanana ao anatin'ny politika ary mitady ho hita taratra zany amin'ireo olona sasany izay manodidina ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ankehitriny hoy ny cercle de réflexion des élites de Madagascar androany. Mila mailo ny mpitondra eo anatrehan'izay ary tokony ahay hijery lavitra sy ny tombontsoa-pirenena ihany koa araka ny fanio-kevitra nentin'izy ireo nasaina no mitatra ny antsiprian'izay. Taoriny teto Antananarivo miandalana ny fanolorana fiara ho ampiasain'ireo Université Mpanjakana manerana nosy ary voatsela izay no nahazo ny anjarany tao amin'ny faritra Sava. Eo ny fanomezana fa miteraka resabeny anivon'ny tambazotra tserasera ilay Merci Président izay faheno tamin'ny fitondrana teo aloha. Ilaina ny fahaizana mankasitraka fa endrika maro no azo anehoana izany hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena ialana amin'ny fanindraindrana olona iray izay efa nahavoa hatramin'izay. Anatin'ilay fanavaozana no irairaina tena kanto sika izao ary tokony ho hita taratra sy azo tsapahitanana izany ho hiatran'ny fanazavana. Ny toe-java-misy tatoato izay hitarafana fa mbola ao ary miasa ireo firongony any amin'ny sehatra samihafa any. Eo ny firongony fa misy ihany koa ireo fangarony hoy ny mpanara-baovao izay maka endrika ny teo aloha amin'ny fisolelahana ny mpitondra raha tsy haka fa tsy ny fandraisam-pitenenana sasany tany Toliara nandritra ny fanokafana ny festival Tsapiky. Raha ny fahitana ny fietsika sy le kabary hoe mitovy amin'ny Nelson Mandela iny dia iny le hoe tsy mahazaka an'le mahita vahoaka. Ianao raha hoe ministra zany dia plutôt ianao sady politicien no technicien ary tokony ahay andray lesona nanao niditra tao anatin'ireny atao hoe fanampinany vahoaka na azahoana ny ray fahefana reny filohan'ny repoblika dia efa politika anao tao efa manao politika izy dia tokony ahay an'izay mitsinjo ny lavitra zay. Dans la politique, il n'y a pas un vrai ami, tout est question d'intérêt. Zay aloha zavatra hita. Isan'ny nanamarika ihany koa iny lanonana tany Toliara iny ny fanomezana lehibe avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ho an'ireo vahoaka isam-pokotany. Ilaina ny fahaizana mandanjalanja indrindra imason'olona maro sy mivantana amin'ny haino manjery sy tambazotra serasera toy ireny ho hiatrany eo anivon'ny cercle de réflexion des élites avy any Matsiatra. Inona moa zany zao ny zavatra mety hoe tsy vita ho Toliara na mpanantenana tsy vita ka raha misy an'izany ve maninona moa raha izany no andefasana azy satria hitondra aiza moa zany le fanomezana vola ataontsika hoe non nofokena tampihavanana azo atao zany fa mba amin'ny endrika manahoana sy amin'ny fotoana manahoana ny tokony anaovana azy fa ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy zao indrindra fa ny fahasimban'ny lalana voaresaka mihitsy zany io ny fotodrafitrasa isam-pokotany manahoana ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny tontolo iainany zany angamba no tena hoe priorité amin'ny fahitako azy. Tsy mpanohitra ny cercle de réflexion des élites ho hiatrany ny fanazavana fa te hanana ny soa eto amin'ity tanindrazana iombonana ity. Raha mahazo fotodrafitrasa mamaly ny filany ny malagasy manao ny asany araka ny tokony ho izy zay ilay mpitondra ka tsy tokony hiandry fisaorana. Nisy teto ny filoana indraindra sy nomena merci président isa-minitra fa iara-mahita anivelany no monina ankehitriny. Mbola nitambikarama telo volana voalohany taona 2022 ihany no voarainy ny ankamaroany ireo sefokotany sy ny lefiny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao raha toa tsy mbola nisitraka ny tambikaramany tao anatin'ny telo na efa taona farany ireo any amin'ny faritra Atsinanana. Tranga izay ahina ampitombony kolikoly ny fotony ka tokony hojerena akaiky raha ny fanio-kevitra ireo sefokotany sy tompon'andraikitra samy hafa eny fotony nanaovany mpanao gazety fanadihadiana. Nisy fahatarana herintaona ny fandoavana ny tambikaramany ireo sefokotany sy ny lefindra ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo fokotany tetsy Antananarivo Atsimondrano, mbola ny tambikaramany ireo sefokotany telo volana ho an'ny taona 2022 ihany no voaran'izy ireo ny volana Martsa lasa teo, raha mbola tsy misy tokotany kosa ny ambin'izay.
fanaovana banjavatra ny fokontany izany ka tokony ho jerena akaiky indrindra amin'izao andro ny fanavozana izao. Fokontany ane tena mba bazy aty amin'ny farany ambany aty mba manao izay tena fampandrosoana ny faritra misy azy indrindra ny commune zany, ny commune sy ny fokontany zany tena anina nefa izay aty amin'ny fokontany zany ohatrany ataon'ny zareo ambany tsy ohatrany tsy asiany fijerevana loatra. Mba mangataka zany ny fokontany mba ho jerevana an'izay akaiky. Mba tokony alefa tsy atao mianto be ohatran'izay ilay izy zany fa mba alefa tena ho ara-dalàna hoe isam-bolana na mba hoe 3 volana isaky ny 3 volana mijadona zao ty taona ty tokony efa tonga dia efa mba lasa ny janvier février mars. Nefa ilay izao vao tamin'ny taona lasa no lasa. Tamin'ny taona 2025 vao nepahany ara izay no lasa fa tsy nisy rehetrarehetra. Ho an'ireo fokontany eo amin'ny faritra Atsinanana tsy mbola nisy ny sitraka ny tambi-karamany amin'ny maha fokontany azy ny akamaroan'ireo fokontany any an-toerana tao anatin'izay 3 na 4 taona farany izay raha ny tatitra voaray. Tranga izay mety hampitombo ny trangana kolikoly sy ny fandraisana vola tsy ara-dalàna raha tsy mijery akaiky izany ireo tompon'andraikitra. Eo indrindra somary mampiasa sasaina ane satria le asa mandeha misy le asa fa le tambi-karama tsy misy. Anika alaim-panaly namana sasany lasa tady anao fatany izy amin'le asa satria le tambi-karama tsisy nefa asa mandeha. Le fisitrahana zavatra misy nefa ny président fokontany vitsy amin'ny président fokontany ny misitraka fa ny vahoaka ny tena misitraka dia eo amin'ny resaka tambi-karama amin'izay zany no manahirana satria asa mandeha ny président fokontany tsisy nahazo karama hatreto. Eto zay manitana hoe ary manaitra anareo tompon'andraikitra voalohany amin'le izy hoe jerevo zay président fokontany. Tsy ny faritra Atsinanana ihany mitaraina noho izay tsy fandraisan-karama izay avokoa ireo fokontany sy ny lefiny manerana nosy. Andrasana araka izany izay valo ny antso ataon'ireo fokontany manerana nosy. Ny fokontany izay tsy hivona fa isan'ny rafitra akaiky indrindra ny vahoaka andry ny fampandrosoana sy filaminana iny fotony ka tsy tokony atao ambanin-javatra raha ny antso hatrany. Fitantanana ny fokontany zay fa fiadidina ny tanàna any Antsirabe. Tsy nomen'ny commune lalana ivory ireo syndicat ny mpiasa izay nikasanao fivoriam-beny azo malasa teo tao Antsirabe ambonivohitra. Tanjony fivoriana izy ireo ny fampiroboroboana ny syndicat fa tsy fitakiany ilay karama 3 volana izay tsy mbola voalohatra amin'izao araka ny fanazavana Andrindrina Rendriameritsokolo Antsirabe. Tsy tanteraka ny fivoriam-be izay saiko tanterahany ireo syndicat mpiasa CQA teto anivon'ny commune ambonivohitra Antsirabe ny zoma fa 17 volana aprily 2024 lasa teo. Na dia efa nisy aza ny taratasy fampahafantarana mialoha tamin'ny fiadidinan'ny tanàna dia voalaza fa tsy nentina ny mahefitra ny ivorinany be ny tanàna. Raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mpitarika ny syndicat mpiasa eto anivon'ity commune ity dia fa ny manana fankalazana ny fetin'ny asa amin'ny voalohan'ny volana May ho avy izao ny Antony Fiaonana fa tsy sanatria fikomina ny hevitra ny be ny tanàna ho ireto syndicat mpiasa ireto fa hanao fitakian'ilay karama 3 volana izay mbola tsy voaloha indray ireo mpiasa saingy tsy izay anefa ny tanjon'ilay fivoriana fa fampiroboroboana ity fikambanan'ny syndicat mpiasa eto anivon'ny commune ity. Ny zava-miseho eto toerana zany amin'izao fotoana izao zay raha nanao taratasy fampahafantarana be ny tanàna nangataka fivoriana ara-dalàna ny amin'ny droitn'ny syndicat mivory dia nolaviny voalohany indrindra nolaviny ilay fangatahanay satria lazainy fa mandrebireby sy manakorotana ny fandaminana ny asa nefany misy fotoana mizara enan-tsasakalao izy teto tao alohan'ny mpaka tsy nandrebireby sy nanakorotana fandaminana ny asa mihitsy aloha zava-misy tamin'izay ary andro fiasany ho andro io. Faharoa manarakarak'izay dia amin'izao fotoana izao zany zay raha nangataka ilay efitrano tokony ivoriana dia nakatona nidina gadana ilay efitrano dia misy tsindry ihany koa zany raha ny eno amanjoan'ireo mpiasa ireo hoe izy contrôle ho ataon'ny zareo zany any apart service hoe tsy laina misy manantona ny fivoriana io fa aloha amin'izao nefa dia tsy pianay marindrano fa hetsika syndikaly le izy tsisy fanakorontanana mihitsy ary nanaraka ny lalàna zay raha nangataka an'ilay fivoriana to. Mbola manana 13 volana inge zay karama tsy voaloha io moa zany efa impiriny dradradradraina fa hatramin'izao dia mbola tsisy vahaolana hita momba le izy ka izay ngamba mety hiandro zareo ve hoe hitaky an'io indray zahay sa hoe inona fa fanetanana aloha fampiroboroboana syndicat ny tanjona
dia nietsika rehetra ao ataon'ny syndika satria ny syndika rehetra manerana Madagasikara ngamba manera zao tontolo zao mankalaza ny fetin'ny voalohan'ny volana me fety mpiasa dia izany rehetra izany zao no tena tanjona ny tiana eviana tamin'ity aze androany ity kananjo moa dia nisy an'izao fanakanana zao le ankoatra ny resaka efitrano dia nampahafantarany CQA ho fantatry ny be somaro ihany koa ny tsy fanajany be ny tanàna ny fifanarahana izay natao tamin'ireo syndika mpiasa na ny protocole d'accord efa nisy teo aloha anisany mbola miteraka disadisa ny fomba fandoavana karama ny tsy fisimy mangarahara amin'ny fitantanana eo amin'ny vola miditra sy ny vola mivoaka eo anivon'ny commune ary ny fanitsakitsahana ny zoan'ireo mpiasa. Nisy fitakina ataonay teto dia noho ny fampiresahana tamin'ny mpitatana sy ny syndika dia najanona le grève dia sorona ny banderole fa setrin'izay dia nisy protocole d'accord ny fanarahana tamin'ny ben'ny tanàna ndrisa nefany fa tsy voaja io protocole d'accord io tsisy ny akabeazan'le protocole d'accord dia tsy nisy voaja anisan'izany ny fomba fandavana karama anisan'izany ny indrindrandrindra ny fitakinany mangarahara eo amin'ny fampidiram-bola sy famoaham-bolan'ny commune hatreto dia tena miezaka foana zay ny fampiresaka na ambava na taratasy momba an'io tsy fifanajana amin'ny protocole d'accord io fa tsy nisy valiny mahafapo anay fa dia arirarira eo fotsiny manaraka an'izany koa ny zoan'ny mpiasa tena matsiaro tena tsy voaja ny zoan'ny mpiasa tena miangavy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao zahay amin'ny fanaovaozana mba tena andray andraikitra andray fepetra amin'ny zavatra rehetra mahazo ny mpiasa ato amin'ny commune urbaine Antsirabe fa tena tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny fa manao izay tiany ataony mpitatana. Tazana nanatevin-daharana ireto syndika mpiasa eto anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ireto ihany koa ireo mpiasa izay efa misotro ronono izay maro amin'izy ireo ihany koa no misedra olana eo amin'ny tsy fisitrahana izay fisotro ronono izay ary misy ireo efa mandray saingy tsy mifanaraka amin'ny taona niasana ny volany raisina. Iverina vetivety any amin'ny ilany tsy minositsika fa lafim-baovao hafa anjara taratasy fananantany na titre foncier miisa 500 ho an'ny commune Ambonivohitra Toliara azo drafitra ifotony fanajariana an-tany ho ana commune miisa 4 amin'ny faritra Atsimo andrefana anteo anivon'ny ministera amin'ny fanajariana an-tany sy ny raharahantany niaraka tamin'ny tetikasa mionjo Kolo Toliara. Manoloana ny olany raharahantany izay efa nahazovana teto amin'ny firenena dia taratasy fananantany miisa 500 no hozarana ato amin'ny commune Ambonivohitra Toliara ao amin'ny fokontany Tsokobory raha ny nambarany ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany omaly. Raha mahita fa olana lalina eto amin'ny firenena izay efa nahazovahatra lalina dia lalina ny olany raharahantany fa nefa ny fitonana fanavaozana izay tary ny filohan'ny fanavaozana dia miezaka mamaha zany olana rahatany zany mamaha tsikelikely nefa azo antoka lentement izy mais sûrement ka noho zany eto androany dia eto amin'ny tanànan'ny Toliara ato anatin'ny commune urbaine dia misy titre foncier misy 500 no zarena ato amin'ny commune urbaine ny Toliara amin'ny fokontany Tsokobory. Manoloana izany, hanamorana ny fisitrahana ny fananantany dia 500 ariary ny vidiny 2 metatra tora-droa ho an'ny commune Ambonivohitra amin'ny taratasy fananantany io ary 10 metatra tora-droa ny fahefana ananany raha ny fanazavana hatrany. Ny politikan'ny fitonana fanavaozana dia hankamora ny fisitrahansika ny resaka fananantany izay zontsika tanteraka araka ny voalazany lalam-pandrena ka amin'ny commune urbaine dia 500 ariary ny vidiny metatra carré metatra tora-droa amin'ny titre foncier io. Zany hoe titre 500 androany dia amin'ny commune urbaine zany hoe 1000 metre carré na 10 metatra tora-droa no fahefana ananan'ny commune urbaine zany hoe tsy misy mihoatra ny 50 000 ariary zany ny vidiny tany zay hozarena amintsika rehetrarehetra eo. Ankoatra izany
dia komuna miisa 4 no isitraka ny drafitra ifoto ny fanajariana ny tany na ny SAC ahafahan'ireo komuna ireo andrafitra ny fampandrosoana ao aminy. Izany dia tanteraka noho ny fanampiany tetika samihonjo hatramin'ny 50 tapitrisa ariary isaky ny komuna ka nisaorana Andriamatoa minisitra azy ireo. Eto koa zany amin'ny resaka schéma d'aménagement communal na drafitra ifoto mikasika ny fandrefetana ny tanàna dia misy komuna anankefatra no hisitraka an'izay SAC zay na ny schéma d'aménagement communal. Io schéma d'aménagement communal io dia ahafahan'ny komuna handrafitra ny fampandrosoana ao aminy, fifamoivoizana, fametrahana ny bureau-mpanjakana, ny fitrandrahana ny fambolena sy ny resaka lalana sy ny fandaminana rehetrarehetra. Ka isaorantsika eto zany ny projet mionjo satria any amin'ny 50 millions d'ariary ny vola lany amina komuna anankiray nandrafeta ny piasan'ny aménagement du territoire any io SAC io. Araka izany, omariky ny fizarana ny taratasy fananantany miisa 500 dia natao ny fanolorana ny 510 tamin'izany ary notolorana ihany koa ny drafitra ifoto ny fanajariana ny tany ho an'ireo komuna 4 dia ny komuna Befandriana, Berenty, Ambaikily ary Tanandrano omaly. Koa nandritra izany dia nanolotra teny fisaorana ho an'ny fitondrana fanavaozana ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ary ny tetika samihonjo ireo ben'ny tanàna. Ny tetika samihonjo izay namatsy ara-bola ireto komuna ireto tamin'ny fanamboarana sekoly, tsena sy ny sisa. Isan'ny singa roa tsy afa-misaraka fa mifarimbona ny sehatra ny fananantany sy ny lafo ny fambolena ka nitsidika ny zava-maniry sy ny famboleka-azo tao amin'ny station forestière Analatelo fokontany Milomboka commune Antanimeva district Morombeny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy niaraka tamin'ireo solitena ny tetikasa mionjo ihany koa fijidiany izay narahana fizarana fampitaovana entina mamono afo ho an'ny vondron'olona fotony na ny VOI tao antoerana kolotoliara ihany koa no mitatitra ny antsipirian'izay. Nanatanteraka fitsidiana ny toeram-pambolena zava-maniry maharitra sy famboleka-azo na pépinière permanente et reboisement tao amin'ny station forestière Analatelo fokontany Milomboka commune Antanimeva district-ny Morombe faritra Atsimo andrefana ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy niaraka tamin'ireo avy ao amin'ny tetika samihonjo omaly itisitity izay mahazaka 5 siroety zanakazo raha toa ka 10 tsy no tanjona ary efa hita ihany koa fa manomboka miverina tsikelikely ny ekosistema na tontolo iainana ao raha ny fanazavana. Ity site na pépinière iray ity dia mahazaka zanakazo 5 siroety. Izay zany fanomboana ny tanjona moa 10 zanakazo no vokarina. Natao ity totsika hoe foto-drafitrasa ity ahafahantsika mamerina indray aloha ity station forestière ity ho maitso ho rakotrala mba hiteraka tombony ho an'ny vahoaka ety foto. Ny faharoa raha vao miresaka antsika hoe famerenana izay atiala zay dia ny olombelona rehetra eto ambony tany no mahazo tombony ao anatin'ilay izy. Etsaka ny vokatra ho azo raha vao tafaverina soamantsara ity station forestière Analatelo ity. Satria raha ny zavatra hita zao teo tamin'ny fitsidiana izy teo dia manomboka miverina tsikelikely ilay ekosistema ato anatin'ity station forestière ity miverina tsikelikely avokoa reo fauna rehetra na ny vorona io na ny biby. Ankoatra izany, ny zanakazo avy ao amin'io site Analatelo io dia entina ihany koa amatsiana ny district-ny Morombe raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny station forestière dia ny zanakazo vokarina eto koa dia amatsiana ny district ny Morombe iray manontolo satria fantatsika tsara zany Morombe zany fa misy renirano lehibe izay mamatsy ny renirano mangoka ka raha atao ritra ny ala dia ho ritra koa renirano izay manana antsaratoerana lehibe amin'ny fiarikarena antefatrotra Atsimo andrefana Madagasikara. Nanamafy ihany koa ny avy ao amin'ny tetika samihonjo ny mahazava-dehibe ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy sy ny andraikitry ny tetikasa ao anatin'izany.
nasiana sehatra lehibe ty resaka tontolo iainana sy fampandrosoana aloha vain-jafy ity satria matoa vain-jafy zany dia maharitra zavatra tokony aharitra zany ary mametraka foana le résilience na le ataontsika hoe mazaka dona zay zany hoe na tonga ny haitany dia mba misy rano misy zavatra afaka ambolena foana anjara asa mionjo ao anatin'izay zany amin'ny fitantanana le famatsim-bola andehan'ny banque mondiale io saingy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky rehetra zany dia mpiasan'ny ministera daholo. Tetsenkilana ho fiarovana ny ala dia nanolotra fampitaovana toy ny angady, bate-feu, sakao na kitapon-drano, fitafiana mandritry ny famonoana afo, motopompe, boule de feu izay atsipy amin'ny afo vao manomboka sy ny sisa ho an'ireo vondron'olona ifotony na VOI izay misy karazany 4 ao amin'ny komina Antanimeva ny ministera tamin'ny alalan'ny tetikasa mionjo. Ka teto dia nanentana ireo VOI reto farany ikolokolo sy kojakoja ary tahiry tsara ireo fitaovana ireo ary ihany koa ahitandro sy aro ny ala ho fitsinjovana ny taranaka. Ny tetikasa mionjo ihany koa izay nampisitraka trano vaovao ho an'ny tobin'ny Morombe. Dia izay ihany koa no hoentintsika misentro vetivety ao anaty tokafoy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao. Santionan'izay ny voly fanondrana amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny assistance médicale ho an'ny atleta malagasy indrindra ny mpanao haiady taorian'ny trangana afatesana mpanao moraingy iray tany Ambanja ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Woko canette 33 centilitres andraizany malazy lay woko miaraka aminao naiza naiza dimanjato sy roa arivo ariary monja. Course solidaire La Vache qui rit. Le 26 avril 2026, courons ensemble. Rendez-vous au parvis de l'Hôtel de Ville. Une participation, un don pour l'hôpital Mère et Enfants d'Amboumiandre. La Vache qui rit, parce que c'est bon de rire.
Foire Pro-Hygiène et Cosmétique du 30 avril, 1er et 2 mai au Stade Barré à Mamassou. Vente expo des produits d'hygiène, de propreté cosmétique, nettoyage et du bien-être avec plus de 100 marques. Profitez des diverses promotions jusqu'à 50% et tentez de gagner le gros lot. Voyage tout compris pour 2 personnes à Manambat et d'autres lots. Entrée gratuite. Sponsor, VAO, Spécial, Impec. Partenaire, Nickel, Extra Propre. Infoline 037 07 447 01. Partenaire média, Cool TV, Cool FM. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, fatenga réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait marisa karazani. Avganye roche, alle tenga toshe. Mina metamna. Salamadoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io a. Tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ao canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolo-tsihy amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matatry soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizetiana. Posteo am'izay le kife arahanao ty ireo bonus tata amin'ny netweek sy netmont mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10% be zao isaky mividy netweek na mampa amin'ny vola anao tolotra manomboka amin'ny 3,000 ariary kifeo bébé coucou surf e tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampirahalam-bavao amin'ity alay ity. Tokony ala amin'ny fanondranana akora fototra i Madagasikara ary roso amin'ny fanodinan'izany eto an-toerana. Hoy teo anivo ny tranobe ny Tantsata amin'ity androan'ity. Ny firenena vahiny no isany mahazo tombony no isika nandritra izay taona maro izay ka tokony hitady hevitra ny ampisehatra rehetra voakasika. Raha ny fanazavana Tojondrina Tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Miaratsy hatrany ny vidin'ny volo fanondrana eto Madagasikara tao anatin'ny folo taona farany. Isan'ny antony mahatonga izany ny tsy fahafehezana ny tsena hoy ny tranobe ny Tatsa. Ilaina ny fidirana ny tsehatra ny fanjakana handrindra sy andamina ireo mpiatsehatra voakasika toy ny mpandraraha, ny mpanangom-bokatra sy ny mpanondrana ary ny tantsara ny fanazavana. Ilaina ny famondronana ery eo anatrehan'izao toejava misy izao. Ny vidim-bokatra amin'ny ankapobeny moa zany dia miankina amin'ny vokatra ny vidin'ny raisam-pirenena ho an'ny volo fanondrana. Izay zavatra izay nefa hoe isika eto Madagasikara tokony aharaka an'izay zavatra izay aloha voalohany indrindra hoe ahoana izay fiovaovan'ny vidim-bokatra izay eo amin'ny tsena raisam-pirenena mba ahafahantsika mahazo tombony ao anatin'ilay izy. Ny fanatsarana izay azo atao koa dia hoe tokony fantokontsika amin'ireo vokatra tena à haute valeur ajoutée na avo ny tomba sandam-bidiny ngambany mba ahafahana tena hoe mahazo tombony ao anatin'ilay izy. Mila vokatra manana kalitao sy ho afaka mifaninana eo amin'ny firenena manondrana akora fototra isika raha andresy lahatra ny mpividy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny fanazavana. Mila manana vokatra azo tehirizina sy tsy mora simba ihany koa. Ialana amin'ny hoe tsy maintsy amidy mora rehefa tsy misy mpividy. Ary mila fanatsarana koa araka ny andresana teo ilay hoe fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Izay kalitaon'ny vokatra izay raha ohatra raisiko ohatra izany ny kakao ohatra izay volo fanondrana anisany mampiavaka Madagasikara dia tokony efa ovana ireny fototra kakao ireny satria efa tamin'ny taonjato tamin'ny taon'ny fanjanahantany ireny fototra kakao ireny dia tokony hatsaraina izany ireny zavatra ireny. Ohatrohatran'izay satria ny amin'ny ankapobeny ny volo fanondrana eto amintsika dia tamin'ny andron'ny fanjanahantany ka tokony hitondrana fanatsarana. Raha misy izay fanatsarana izay
dia veriny hoe hipakany amin'ilay kalitao zay a dia hipakany amin'ilay vidim-bokatra. Maro ny dinika sy ny fiaonana ho fanatsarana ireo vokatra mampalaza ny Madagasikara toy ny lavanilina, ny jirofo, ny kafe, ny kakao ary ny litchi. Androany tokony isy ny tatitra ny aminy hoe inona sy aiza ho aiza no vita ho fanarenana ireo sehampiariana mampiditra vola vahiny ireo. Aiza ho aiza ary raha oviana i Madagasikara no mihevitra anokatra orinasa afaka manodina ireo vokatra samihafa ireo. Ialana amin'ity fanondranana akora fototra ity. Fananganana orinasa izay manatsara ny vidin'ireo vokatra ho aroso eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, fa ihany koa hitondra anjara biriky lehibe ho famana ny olany tsy fanananasa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny masovoany PMF na première agence de microfinance eny Ambobao izay isahana ny distrika Anambotra Atrimo sy manodidina. Nosafidiana manokana izany hahazoana vokatra misy fiantraikany maharitra ho an'ny rehetra. Raha ny fanazavana Gaëtan Andriatsilavo no mitaditra ny antsipirian'izay. Nosokafana ary nitokanana tamin'ny fomba ofisialy teny Ambohibao ny agence fahadimy ny PAMF na ny première agence de microfinance eto Antananarivo renivohitra. Isahana ny distrika Anambotra Atrimo izay ahitana commune misy 420. Ilaina ary zava-dehibe ny fitsiny ny première agence de microfinance eo anivon'ny distrika raha ny fanazavana. Ny distrika Anambotra Atrimo dia commune ambanivohitra ny maro ety. Misy tohatra ho an'ny olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra zany dia afaka manantona ety izy ireo afaka mitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ety anivon'ny distrika ny fisian'ny première agence de microfinance ary manantena ny tolo-tanan'izy ireo ny amin'ny fampandrosoana ny distrika amin'ny lafiny rehetra indrindrandrindra amin'ny lafiny fampindramam-bola. Nanamafy ihany koa ny eo anivon'ny CSBF izay manara-maso ny sehatry ny fampindramam-bola fa zava-dehibe ho an'ny mponina ny ezaka fampisitrahana tolotra findramam-bola ho an'ny mponina tahaka izao. Zao fisokafana agence zao dia manampofy fa velona ary miaina tsara ny secteur microfinance. Zay tena tiana mafisina mihitsy satria nisy fotoana tany aoriana tany ny eritreritra ny olona hoe azo atokisana ve ny microfinance dia zao zany tena atantsika mahavaly fa azo atokisana tsara microfinance ary zay banque fobe amin'ny alalana CSBF dia mitohy hatrany amin'ny alalan'ireo fanaraha-maso isan-karazany mba atao hoe ampatanjaka an'ireo secteur io satria zay ny ambeten'ny averinay foana hoe reo le mpanjifa ny micro mety madinika fa ny ataontsika hoe le mpietsehatra l'établissement zay mamatsy vola tsy maintsy matanjaka dia ilaina zay le tanjaka zay amin'ny alalany ary manampy an'izareo zay amin'ny alalan'ny fanaraha-maso. Eo anatrehan'izany nanambara ny tale général ny première agence de microfinance fa mitohy hatrany ny vina ary tsy miova ny iraka tanterahina. Ny fanakakaizana bebe kokoa ny mpiarabelona sy ireo orinasa na majinika na salasalany izay no mission économique anay dia manana mission sociale ihany koa izahay ny mialatsiny amin'ilay teny vahiny mission sociale dia tadidio fa maro dia maro ireo mpanjifa tsy mindram-bola ihany fa mametraka vola ihany koa. Tena maro ka ireo olona tokantrano tsirairay ireo raha misy ao anatin'ny fianakaviana 4 fotsiny ohatra no miankina amin'ny tokantrano anankiray dia be dia be zany ny impact amin'ny resaka fiarahamonina hoentina azon'ireo manohana miaccompagner eo izany teny vahiny an'izy ireo any amin'ny fianaran'ny zanany any amin'ny fahasalamana tsy fahasalamana tampoka ary amin'ireo vina isa-tokantrano satria anisan'ny tanjona lehibe ny hoe fanampiana ny mpiarabelona ialana amin'ny fahantrana tsy miala amin'izay fomba fijery izay ny première agence de microfinance tompoko. Nosafidiana manokana azona vokatra misy fiantraikany maharitra ho an'ny rehetra ny eto Ambohibao. Mampiasa ny teknôlôjia ny PAMF ka afaka maka information rehetra amin'ireo toerana amin'ny alalan'ny tablette ary afaka manapa-kevitra avy hatrany amin'ny alalan'ny comité de crédit en ligne. Tanjona ny ampitombo ny fisitrahana ireo service financier eo anivon'ny PAMF. Izay ny fanatsarana ny tontolo ny fampindramam-bola madinika eto Madagasikara amin'izao fotoana. Fa isan'ny tokony hatsaraina ihany koa ny assistance médicale omen'ireo atleta malagasy mandritra ny fifaninanana ara-panatanjahantena hisorohana ny famohizana aina. Hoy ny mpitsabo sy ireo mpisehatra amin'ny aiady manoloana ny tranga nahafatesana atleta mpikatroka Morengy tany Andapa Omaly.
isan'ny lesoka eto amintsika ny tsy fampin'ny fitaovana ho an'ireo mpitsabo miandraikitra ny vonjy-taitra sy ny mpitsabo eny an-kanja ihany koa. Daniela Minoasoa. Lehilahy iray omaly no nitambototra torana tsy natsiaro-tena teo ampanovana morengy teo amin'ny kianja munisipaly Samborano Ambanja nandritra ny fanokafana ofisialy ny morengy 2024. Nentina aingana tany amin'ny hopitaly ny distrikiny Ambanja taorian'izay ity lehilahy ity, saingy tsy tanany enina teo aza ny fitsaboana natao azy. Tranga izay azo soroana tsara raha ampy fitaovana sy fahaiza manao araka ny traikefanana ny mpitsabo misana ny fanampiana sy fitsaboana vonjy-taitra ireo mpifaninana nandritra ny aiady ho ireo mpitsabo sy mpanao aiady anatina fikambanana maro samihafa. Raha isika le tany Ambanja omaly, le tovolahy kely eo. Ninjitra le tovolahy vita eo ampanaovana an'le komba, dia nibatan'ilay olona anankiroa manao akanjo menamena. Dia navoaka ilay ringa. Dia avy eo amin'izay tonga van'ilay olona anankiray manao akanjo fotsy. Andeha ataontsika dokotera ve sa infirmier. Tsisy ninina tena ampelantanany. Maty ilay olona. Ataontsika hoe ny accident moa misy eo fa rehefa bien équipé ianao ka anaty afaka miazira olona manana ny fahaizana ao anatin'ny fotoana vitsy. Inona fantatra? Raisy côté médical iny traumatisme crânien. Raha traumatisme crânien miseo voadona ny lohany. Inona fitaovana tokony nentinao? Raha dokotera izy zatra ny antsoina hoe urgence sportive. Inona ny nentin'le zalahy jereo le vidéo interpréter le vidéo tanapolo ny nentin'ilay olona nanao akanjo ambonina dokotera iny. Lay olona mibata nanao akanjo menamena tsisy ninina. Ny tokony seho tamin'iny dia tsotra be. Lay dokotera niditra tao anatin'ilay ringa voalohany dia zay vao tonga ny assistant. Fa ny famadika tamin'izay ny zavatra amin'izao tsisy ninina tena ampelantanany. Tsy mahagaga raha maty noho izany fisorohany andao ireo olona. Isoroana ny trangana famoizana ny atleta tahaka izao amin'ny hoavy, tokony hamafisina sy ho hatsaraina ny assistance médicale. Ampitomboana ihany koa ireo mpitsabo manatrika ireny aiady maro samihafa ireny ho hiatrany ny fanazavana. Ny ekipa médicale mandeha mamonjy terrain ohatran'ireny mamonjy combat ohatran'ireny dia voalohany indrindra. Olona tokony manana fitaovana, tena misy fitaovana marina ve ianao bien équipé fa tsy mivatanao fotsiny mandeha makeny. Misy zany ny fitaovana tokony exigen'ny ministère jeunesse et sport. Hoe inona avy ny fitaovana tokony ilana zay ekeny zao tontolo zao hoe reto avy ny fitaovana tokony ananana. Manana ny trousse d'urgence ary afaka ny tonga dia mamonjy ao anatin'ny fotoana vitsy. Manarak'izay ny lesoka sasany raha tatami ataontsika hoe anaky telo ny tatami. Dokotera ray natao anareo mampimena izany ireo olona tatami telo zany tokony personnel médical farafahakeliny efatra na diminy eo satria raha misy olona sady torana ery, misy olona tsy mialaina, misy olona tsy maratsa, tsy mahavonjy nazy. Noho izany ny personnel médical mandeha tokony ho maromaro. Manarak'izay ny fitaovana tokony hoentina. Ny tanjonay zany ao anatin'izy io dia tsotra be hoe be dia be mpiasa amin'ny fahasalamana amin'ny manana traikefa. Atsoy ireny dia mifanaraka amin'ny ministère ny jeunesse et sport. Dia hoe reto daholo ny fitaovana tokony ilana dia validena hoe ampy marina ve reo anao. Raha ny vaovao manao fanadihadiana mahakasika ity raharaha fahafatesana atleta tao Ambanja ity taorian'ny lozany siony avy eo anivon'ny polisy pirenena amin'izao fotoana. Ho avy izao ny combat MMA afaka fotoana vitsy, miantso ny minisitra misana ny fanatanjahantena hijery akaiky ny fanatsarana. Fa ihany koa handray fepetra maika amin'ny fanatsarana izay assistance médicale izay ireto mpanao aiady ireto isoroana ny loza famoizana aina. Tsy tokony ho lasa loharan-doza ny fanatanjahantena raha ny fanehonkevitra trany. Sakana tsy ahafahan'ny ankizy miditra an-tsekoly ny tsy fananana kopia na tirana. Maro ny antony mahatonga izay tsy fananana kopia izay fa misy ihany koa ny vahaolana horesahana ato anatiny kopenao izay maka amin'ity androan'ity ity zanam-pandarana ity izay anjara biriky entiny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Andao ary. Kopenao.
dady meme zany akisa teo fa manino zany tsy alefa nareo mianatra ka elangely ty tamin'ny voateraka ray andro dia efa tsy maintsy nandeha niasa tany Ambatondrazaka na dia nijinja vary dia taraiky tany nandritran'ny telo volana dia tsy vita ny karakara ny taratasy momba lahy dia lasa misy fiatraikana fianaralala izy dia izay natonga la tsy nanana kopia io dia tsy afaka miandry lahy zany aloha zao. Ny reny lahy koa moa tamin'ireny ny naraharaha teo dia tsy vita ny rery ny karakara lasy ny karakara ny taratasy momba lahy hatramin'ny kopia. Izay firy-taona izay ve dia tsy nikarakaranareo ny kopiako sy ny fianarako? Ny antony tsy hananan'ny olona kopia zany amin'izao andro zao dia maromaro fa anisan'ny santonany teraka tany amin'ny toerana lavitra dia tsy tonga taty amin'ny commune ny renin'ilay zaza miteny na tsy naniraka olona ihany koa izy zany laza hoe teraka zany anisan'ny antony be da be reo antony fa misy anisan'ny anankiray hoe misy olona ohatra hoe ny reniny mihitsy ny tsy manana kopia dia manjary tsy manana ho azy ilay zaza amin'izay fotoana izay. Fa aza matahotra lahy fa tsy maintsy ampidirina miandry lahy amin'ny taom-pianarana manaraka koa dia ezaka hikarakara'ny taratasy momba ny fampidirana lahy antitra sy ny reny lahy amin'ny taom-pianarana manaraka koa aza matahotra lahy. Misy zavatra maro azo atao. Voalohany manao jugement supplétif. Ny commune matetika raha ny anay aloha dia manao isan-taona jugement supplétif fa raha tsy manao an'izay raha tsy misy an'ilay jugement supplétif isan-taona dia makany amin'ny tribonaly. Ilay any amin'ny tribonaly maka taratasy ato amin'ny commune antsoina hoe fikaroana tsy nahitambokany hoe teraka teto amin'ny commune izy fa tsy navita kopia dia manao hoe certificat de recherche infructueuse. Dia misy koa ao amin'ny lasazy milaza hoe mombamomba an'ilay zaza zany hoe lasa vavy tamin'ny oviana metera dia ny taratasy iny noentina makany amin'ny tribonaly. Ny tribonaly mamoaka didy hoe soroaty any anatin'ny bokin'ny commune fa teraka tamin'izao ty ankizy ty na ty olona lehibe ty. Izay ny fomba azo atao. Ny kopia lahy tsy maintsy azo amin'izay dia afaka miandry soamantsavy ilay ankizy lahy. Tandremindray se raha dinonareo fianarako fa nareo man tsy le somary le very tadidy kely. Eny lesy fa aza matahotra lahy fa tsy maintsy tadidiky zany dia tsy maintsy miditra mianatra lahy. Dia mantana amin'izay lahy aloha milalao fa tsisy hanaovaka raha lahy. Kopinao zay. Izay ny zanam-pandarana kopinao anjara briketiny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Fiverenantsika vetivety ny vaovao ny fanatanjahantena fa taranja hafa. Anohana sy ampiroborobo ny taranja padel eto Madagasikara ny asa Madagasikara amin'ny alalan'ny Hias Business. Nisy androany fifanaovantsony mpiara-miasa ny arahany ty farany tamin'ny MPP Tour na ny Malagasy Pro Padel Tour ho fampiroboroboana ny taranja ty. Fiara-miasa izay haritra telo taona eo amin'ny padel izay isan'ny taranja vao fito taona ny tonga teto amintsika ka tournoi miisa 12 no tanterahana amin'ity taona ity ka androa amin'izany eo amin'ny sihatra iraisam-pirenena. Isany koa ny 12 hatramin'ny 9 aprily zao ny Tamatave Padel Week. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ilay zany amin'ny fotoana ity mba hoe nivoatra daholo zany ny mpilalao rehetra rehetra dia dikan'izany hoe tsy maintsy nisy tournoi moa zany nisokafanay ahafahan'ny olona hoe mba manana niveau kokoa mba azahoana niveau zany dia misy koa zavatra tsy hoe négligenay tamin'ity roa taona ity fa mandritra n'ilay roa taona io zany performance antediavinay dia amin'ity taona ity zany tena hoe démocratisation sy vulgarisation dia izay mpatonga nay nanokatra an'ilay circuit challenger zany amin'ity taona ity ahafahana hoe azahoana olona maromaro kokoa milalao padel. Miendrika fiara-miasa moa zany maro ireo sehatra ahafahany Hias Business manohana ny hetsika rehetra izay tanterahana eo anivoan'ny MPP Tour. Anisan'izany ohatra ny fanohanana ireo mpilalao amin'ny endrika samihafa fa eo ihany koa mandritra an'izay fotoana iara-miasa izay eo ny sehatry ny fifandraisana na ny networking araka ny resahana teo maro ny ambition izay hoentin'ny Hias Business hanohanana ny MPP Tour. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany indray nondao rahantsika vetivety. Naneo ny fomba fijeriny mahakasika ireo zava-mitranga sy ny fanehoan-kevitra maro ny potra tato ato ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga na ny MMM Hajo Andrianay Narvelo tsy maintsy miorina amin'ny fifampianona sy fifampidinina ny fiarah-misalahy ary ny fametrahana tanjona imbonana ho izy ny lalan-tsaina tokony hitondrana ny fanavaozana marina. Nambarany mazava ihany koa fa tsy fotoana ny fisarasarahana intsony izao
fa fotoana ny firaisan-kina sy ny fiarah-mientana adidy iombonana ho izy ny tsy andiso fanantenana ny olom-pirenena izay miandro fanovanantena izy indrindra fa ireo tanora tompony apitso ireto faran'izay miandrandra ho avy tsaratsara kokoa avy amintsika rehetra no mafisiny fa ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra ampatsorana sy ny fifanajana ihany no ahafahana miatrika ireo fanamby maro ireo hamalina ny etaetan'olom-pirenena nandritra ny tolona teny an-kanja hananganana any Madagasikara vaovao. Naneo ny heviny manoloana ny toedra rahan'ny-pirenena ankehitriny ihany koa ny filohany antenimeran'ny-pirenena teoloha ny ministry ny raharaham-bahiny teoloha Christine Razanamahasoa nambarany fa tsy azo hodiny tsy hita ny zavatra nataony fitondrana amin'ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ary ny asa fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Tsapa ho izy anefa fa misy ny tsy tonga lafatra ka tsy tokony fanomezanjiny izany. Eo ihany koa anefa ny manararoatra ireo fa valom-pirenena mamboly korontana. Ankoatr'izay, tokony ho tandrovana hatrany ny fahafahana miteny sy ny maneho hevitra ary ny fahafahana maneho hevitra politika izay arovan'ny lalàna na izany aza melohina ny tetika sy ny fikasana amboly korontana eto amin'ny tany sy ny firenena toy ny fikasana amono ny filohan'ny fanavaozana mivady ary ny fahampanitrana ny firenena. Nilaza ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo Gaëtan Ramindo fa azo lazaina ho efa voafehy ny valala any amin'ny faritra atsimo ary tsy atahorana intsony ny fianak'io biby mpanimba volio. Nambarany fa velarantany mahery ny 2 hektara no efa voararaka fanafody tamin'ny alalan'ny ady an-tanety sy anabakabaka. Na izany aza, mitohy hatrany ny ady amin'ny valala any an-toerana isan'ireo mpiara-mombonantoka manome ny enti-manana na hitana ireo vokatra ireo ny banky iraisam-pirenena sy ny FAO. Ankoatr'izay, efa vonina ihany koa ny famatsim-bola mitentina $10 avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny ivotoerana famongorana valala eto Madagasikara, volana tokana anatsarana ny fitaovana ahafahana mifehy hatrany ny fianaka ny valala. Nanolotra fanampiana ny maha olona i Rosia tamin'ny alalan'ny ministry ny fiarovam-pirenena Rosiana no tanterahana ny 17 aprily teo ny lanonana nandraisana azy teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato raha nitatitry ny masivohy ny Rosia eto Madagasikara fanomezana ahitana menaka fitaovana ilaina amin'ny vonjitaitra sy ny sisa anampiana maika ireo sokajin'olona marefo eto Madagasikara ireo fanomezana ireo raha miasa amin'ny tompona andraikitra eto an-toerana ny fizarana izany fanampiana izany araka ny tena filan'ny vahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Ireny amin'ny ankapobeny ny vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ny ity androany ity. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nahazo filazana fanairana momba ny tsunami indray ny firenena Japony taorian'ny horohoron-tany. Nitranga tao amin'ny ranomasimbe ny Pasifika faritra avaratr'i Japon androany. Horohoron-tany izay nanana tanjaka 7.4 araka ny nambarany sampandrara misahana ny famantarana ny toetrandro Japone. Tombanana tratitratra amin'ny 3 metatra ny avony onjan-dranomasina entin'ity tsunami ity. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahana amin'ity ality. Naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma tokoka. Mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanjafiafy
vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.